Foky tany Andraisoro nilatsaka ny didy, tsy mahazo maka sary ny mpanao gazety. Cité Akatso 1 ratsy ny fotodrafitrasa-pidiovana miatraika amin'ny fahasalaman'ny mpianatra. Madagascar Airlines ny ataon'ny fanjakana ihany no namotika azy, hoy Serge Zafanauvo. Anterina indray ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasanao ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Fampitehana lalipaka no vokatry ny setrasetra sy ny fanonganam-panjakana natao tamin'ny taona 2024 ho ny mpitandrina lalana sendra asina vavolombelona niara-ny herisetra tamin'izany fotoana izany. Apotika nanomboka teo ny toe-tsaina sy ny toe-karena ho an'ny malagasy. Tsy mahagaga raha tonga amin'izao ny fari-piainana izao ny malagasy ankehitriny ho hiatran'ny ny fanazavany. Zero Menomenjanahary sy Manora Andriamalala. Nanomboka tamin'ny taona 2024 ny fahampotehana tamin'ny lafindrehetra ho an'ny Madagasikara, ny kolotsaina, ny toe-tsaina, ny fiarahamonina, indrindra fa ny fari-piainana hoy ny mpitandrina sady filohan'ny FJKM teo aloha Lala Rasendra Asina. Ny 17 Marsa 2024 no nanehoana fihetsika mamofady ka nanaovana ray aman-dreny tsinitsinina. Raha ny fanazavana dia nisy fitaka natao tamin'ny fotoana io. Teny amin'ile intsy amboy manambola manko no ny fanarahana fa ivoriny ireo ray aman-dreny eo anivon'ny FFKM. Saingy ny antso ny mpitarika fa afindra eny amin'ny episkopa indray ilay fivoriny hoy ihany Pasteur Lala Rasendra Asina. Dia tonga tao tamin'ny mena daholo dia samy niandry hoe inona zavatra hitranga, tsisy nahafantatra. Tenako manokana aloha tena tsy nahafantatra mihitsy hoe inona ny zavatra hitranga, tsisy ninona fantatra fa dia hoe tonga ao fa misy zavatra ho atao zany. Dia rehefa tonga tao dia niandry dia tonga moa zany ny ora zay efa nomena tany aorinany tamin'ny telo tany hoany dia mety tonga ireo olona samy hafa mety hoe reny zany le nasaina, tonga ny masovoam-pirenena Amerikana, tonga ny mpanelanelana ny rahan'ny firaisambe Afrikana sy ny takan'izany tamin'izany fotoana izany. Tonga tao dia rehefa tonga tao efa miakaiky zany le fotoana zany satria zareo no tena mahafantatra le programa, zahay tsy nahafantatra hoe inona le zavatra hitranga. Dia tonga moa zany ny mpitarika nietsika fanoerana tamin'izany fotoana izany dia ny filoham-pirenena ankehitriny moa zany amin'izao fotoana izao mpitarika tamin'izany. Dia rehefa tonga izy dia tabataba be erany tokotany miaraka amin'ny miaramila mitondra basy ao amin'ny fiangonana. Raha ny marina mantsy raha amin'ny sehatry ny fiangonana zany, domaine ny fiangonana tsy azo atao zany mitondra fitaovam-piadiana zany, kanefa moa asa na nisy na mialalana azy na tsy azo ny fehezina zareo na hoana tsy fantatra fa dia basy ny tonga tao moa zany miaraka amin'ny miaramila sy ny manamboninahitra zay mitarika azy. Tsy ny fakahitana zany tao amin'io episkopa tamin'ny mena io tanatin'izany rehetra zany tsy nisy hoe teny inona moa zany lazaina tao fa dia zay savorivory zay tsy nisy ninona vanina zany tao zay raha zay no lazaina. Asa zay saika ho ataon'ny filazana saika ho atao na inona fa tsisy ninona vanina tao. Fa dia nefara tamin'ireny hitantsika any anaty tambazotra-tserasera ireny moa zany le izy hoe ny fisamborana ny ohatran'izao ny tenako tao anatin'izany, ny fikasihan-tanana sy ny etsetra dia zay ny tena toe-javatra ny tranga tao. Fampihavanana sy fandaminana nokatsaina ireo ray aman-dreny ampanahy nivory tao amin'ny episkopa saingy herisetra sy teny ratsy ary ompa no nasetra izany ary naraina daroka. Tsy gaga aho raha manao be marena ny mpitondra manoloana ireo antso ataon'ny FFKM. Tena niona tamin'izy raha lahy mianaka mihitsy zay. Misy ny fionana manokana, misy ny fionana ny arahana, le ilaza eto hoe impiry moa tsy ao an-tsaika avy hatrany le hoe impiry le izy fa nisy ny fionana dia teny be ny fionana moa zany teny amin'ny Leintsy. Teny Leintsy tery Ambohimanambola no nanaovana an'le izy dia nanahirana kely amin'le fanatanteran'le fionana zany dia misy fangalam-piery ihany eo amin'izy mianaka indraindray. Dia zany dia anisan'ny nanahirana koa tamin'ireny raha mahatsiaro zao ny nataon'ny FFKM teo amin'ny CCI teny Vato. Teo amin'ny CCI teny Vato dia nisy teny ny atao hoe fampionana andreo filoham-pirenena sy ny tondra ny firenena teo aloha tamin'izany fotoana izany.
zay efa saika tsy tanteraka raha tsy hoe tonga hoe anja raha tsy feno tsara tonga daholo le hatramin'ny président Ravalomanana tsy mety. De rehefa atao le fihaonana tsy mipotry ny anankiray fa ohatra midongo be fotsiny. De za aloha tsy gaga raha ohatra ka ny antso ny mpitondra talohan'ny fifidianana teo moa zany de mbola ny filoha amin'izao fotoana izao no nitondra. De nisy fotoana ny antsona ny anetsona azy ny mpanohana azy ny natsony FFKM fa izy anga mipotry tsy mipotry ka io zavatra io a efa fanao efatra am'izay io hoe misy fiangonana miantso azy FFKM miantso fa izy tsy miraharaha tsy raharaha zany ka tsy gaga sika aloha raha hoe tamin'ireny mantsy le hoe taloha zao zavatra zao le hoe misy fampihaonana misy anina de nahatonga ny teny nisy an'le resaka hoe eny ary fa miara mitarika fanelanelanana ny FFKM sy ny filohan'ny antemera-pirenena zay isorana ny zareo moa zany fa rehefa miantso reny a nga mipotra le olona tsona tsy mipotra satria efa tsy manaja efa hatramin'izay izy. Betsaka ny zava-miafina tsy mbola fantatry ny tanora amin'izao momba io raharaha io ho iatrany ny mpitandrina lala raha sendra asiny fa ny azo ambara dia nanomboka teo ny fampotehany Madagasikara. Ao anatin'ny fandaharana ahoana marina kosa no anaranao manontolo ny fijorona vavolombelona nataony momba ity raharaha 17 Marsa 2024 ity. Fa mila fanamboarana sy fanarenana goavana ny fanatsarana ny fari-piainan'ny malagasy sy ny fiariana entiny mamelo tena hitombo vahana trany ary azo laka eto amin'ny firenena raha zarina tolorana ny malagasy fa ny vahaolana maritra tsy hisy simba ny maolona potika ny fiarahamonina ary lasa raiky tapisaketo ilay hoe samy mihainy tenany. Fanadihadinana Tony Ando Miaratina sy Aniary Tanjona. Mitrosina amin'ny tany ny fiainam-bahoaka hitarafana ny tsy fisian'ny fandrosoana ny fahantrana iainan'ny sambatan'olona ankehitriny. Mitombo andromanalina ireo mpangataka sy mpatory an-dalambe izay endriky ny fahasahiranana sy ny fahantrana. Manginy ny fiakaran'ny vidim-piainana kanefa tsy ahitam-baolana maharitra. Ny tsy fisian'ny vola miditra ao an-tokantrano, ny fifindramonina, ny tsy fisianana fahaverezana asa, ny fampitehan'ny sosialy sy ny toe-tsaina zatra mangataka sy tolorana. Santonana amin'ireo hitarafana fa iainana ny fahantrana lalina izay isan'ny antony mampirongatra ny tsy fandriampahalemana hoy ny Mpay Toekarena. Lasa raiky tapisaka eto amin'ny firenena ilay samy mihainy tenany ho potika ihany koa ny fiarahamonina. Simba les sociétés lasa prédatrice be les sociétés atsika samy mitadiny ho azy. Rehefa samy mitadiny ho azy sarotra kokoa ny ifanomezan-tanana na zavatra tsotra kely indrindra lasa manahirana na itsika arana amin'izao lasa miaina ao anatin'izay ny individualisme be zay fa individualisme tsy ahafahana mamokatra valeur na économique na social zay le problème zany individualiste be loatra ka lasa mefarany amin'ny lasa tena mamoaka an'le fe pervers zany le capitalisme zay tsy miasa tsy mihinana. Misy zavatra very ao anatin'izay raha ny malagasy ny jerena zay tsy miasa tsy mihinana misy mahatsara anazy zay fa misy koa nefa tsarovantsika fa misy ireo kategoriana persona tena faraky ny vulnérable eto ireny zay mbola mila tosika mba ahafahany mihotra amin'ny fiainana hanika na ny fomba entin'ilay fiarahamonina miaina arany laza mipetraka foana zany hoe le tsy maintsy misy manampy ihany nge eo rehefa tena tonga ny fotoana fahasahiranana na hoe ny ahirery ihany aloha no jerevana. Tsy maintsy atao laharam-pameana ny fanatsarana ny fari-piainana sy ny fiariana mahavelona ny sambatan'olona ary atao maharitra izany tsy vahaolana ary tsy havita lavitrezaka ny fanampiana tsy mahavita andro ka mampirisika ny olona tsy asa fa ho zatra tolorana. Vahaolana maharitra miainga amin'ny olana fototra no mila petraka. Ny fanatsarana ny fomba ahafahan'ireo sehatra manodidina ny sehampiariana anankiray izay tena hivelomantsika ahafahany mivelona. Ohatra zany raha iresakitsika fambolena sy fiompiana atsaraina ny lalana mba ahafahany vokatra mivezivezy ohatraohatran'izay. Ary ny tena vahaolana lavitrezaka dia ny fampianarana amin'ny ambaratonga ny rehetra, ny ambaratonga voalohany, ny ambaratonga antenatenany sy ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Rehefa mampianatra amin'ireny zavatra ireny dia misy zavatra tokony mivoaka amin'ireny.
tsy eo amin'ny resaka isan'ny mpianatra mivoaka fotsiny fa ny zavatra afaka hoentiny ireny mpianatra mivoaka avy mahazo diplôma ireny ahafahany mampitombo ny arikarena fa hobe ao amin'ny sehatra asa izay ataony. Ho avy ny fifidianana andeha avokoa ireo karazana fandemetsena sy fifidianana ny safidim-bahoaka amin'ny alalan'ireo kitolotolotra tsy mahavita taony ka tokony ho tonga saina ny malagasy. Tsy afaka hivoatra mihitsy ny firenena raha mahantra ara-tsaina sy ara-batana ny mponina ao aminy. Miainga amin'ny fanaisana ndraiky tsy ny tsirairay ihany anefa no ahazoana vokatra na tsia. Manodidina izay vaovao ny toe-karena izay hatrany itony fampitehan'ireo mpandraraha malagasy raha ny fomba fiasan'ny fanjakana amin'izao no jerena ho ny mpahay-toe-karena Serge Zafy Mahova. Tsy fanjakana natao hiaro ny tombontsoan'ny malagasy no misy eto fa fanjakana hiaro ny vahiny ho ny fanazavany. Betsaka no ahafantarana izany sy saingy maro amintsika malagasy no tsy tonga saina manoloana ny zava-misy ho ihany ny fanazavany. Ny Tsiprian'izay. Tsy mahagaga raha mila toana ara-tsakafo avy any ivelany Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hoy Serge Zafy Mahova, tsy manana politika ho an'ny fambolena ny fanjakana. Variana amin'ny fanomezana tombony an'ireo mpandraraha mpanafatra vary ka maladino ireo malagasy 800 izay tena mivelona amin'ny sehatra ny fambolena. Raha misy ny finiavana anampiny tantsaha ataon'ny fanjakana malagasy dia i Madagasikara no isan'ny sompotra ho an'ny ranomasombe Indianina ka afaka amatsy ireo nosy manodidina rehetra. Tsy fahamatora-pitantanana no mahatonga ny firenena sy ny vahoaka malagasy ho latsaka ankaterena sy ny fahantrana lalina toy izao ary mahatonga any Madagasikara ho latsaina ara-tsakafo hoy Serge Zafy Mahova. Tamin'ny taona 2024 tsika nanafatra tany amin'ny 725,000 tonnes ana vary. Dia malaza be hoe zareo tompona andraikitra mikirakira ny mpame autorisation amin'ny vary io mandray 10 à 15 dollars par tonne. Iny zany le fameza tsoa avy any ambony angamba tsy haiko ny anarany zany. Le olana zany hoe aleony mora kokoa manafatra vary raha opérateur économique ianao mikirakira vary eto noho izay ianao milaloha vary local satria le vary afarana zany mora kokoa no vary local satria le détaxe misy détaxe zany apetrakitsika dia lasa mamono le famokarana vary eto toerana zany le détaxe amenan'le mpanafatra vary avy any ivelany. Le tiako azotsika zany ao anatin'le izy hoe Madagascar pays d'échantillon. Normalement tsika zany tokony grenier ny Océanie Indien. Reo nosy kely madinika rehetra reo tokony tsika daholo mamatsy vary, mamatsy katsaka, mamatsy an'izao zavatra rehetra zao. Fanjakana malemy no misy eto hoy ihany Serge Zafy Mahova. Fanjakana tsy miaro ny tombotsoan'ireo mpandraraha malagasy. Betsaka ny porofo ampisehoan'ny fanjakana sy ny mpitondra fa tsy tombotsoan'ny malagasy no antom-pisehan'izy ireo eo amin'ny fitondrana. Rehefa ny Réunionnais no manao fanondranana vary ao Maurice dia malalaka fa rehefa ny malagasy dia asiana sakana ara-pahasalamana kanefa samy vary no atao. Mangina nefa ny fanjakana malagasy manoloana tranga tahaka izany hoy ihany ny nambarany. Raha resaka fotsiny zao ohatra ny investisseur gasy tany nanao investissement tany la Réunion tany Maurice tamin'ny taona 2012 sy 2012 i Castro Pizza i Andriamatoa Bin. Rehefa nanao investissement tany izy nanokatra izy Castro voalohany dia nandeha tsara, nanokatra izy Castro faharoa nandeha tsara, rehefa nanokatra izy Castro fahatelo korotany ny Réunion ny Mauricianina le izy dia voatery nitsokatany mihitsy izy satria nampitahorona izy hoe manao trafikana rongony manao an'izony manao an'izony dia laleny nakaty miveriny najany ny investissement ao anatin'ny zaretrarehetra zany tsy niary ny fanjakana malagasy. Tamin'ny fotoana io nefa manao investissement teto amintsika ny lehibe amin'ny groupe Shell satria zareo zany tamin'ny fotoana io manao reprise miaraka amin'ny groupe Action any banque BNI. Raha za mihitsy nakatiko daholo koa ny restaurant mauricianina taty dia lasa na roary mody rehefa samy tsy fanaja. Fa ahoana moa zareo afaka manao investissement ty amintsika fa maninona moa ny gasy tsy avela manao investissement any.
inona dikan'izany fiara-miasa ao anatin'ny commission ancienne indienne ohatran'izany le izy rehefa zany le izy aleo mivoaka Madagasikara tsy misy tokony hijanona atsika eo na tsika mifanaja na tsika tsy mifanaja fa ny fitondrana malagasy malemy fitondrana malagasy binational daholo mameno ny tanàna olona tsy miaro tombontsoa amin'ny malagasy. Mbola ho sarotra ny fanarenana ny toe-karena malagasy raha izao endrim-pitantanana miseho amin'izao fotoana izao io ho hiatrany ny Serge Zavamahova. Eo ny tsy fahaizany fa ny tena loza dia ny fizakany ireo mpitondra zoam-pirenena vahiny ka tsy ahagaga raha tsy aro ny tombotsoan'ny malagasy izy ireo. Fa isan'ny fanapahan-kevitra noraisina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny herinandro teo ny fikasana anampy ny fiaramanidina ATR ho an'i Madagascar Airlines. Sarotra ny fanarenana ity kompani pitatirana nabakabaka ity raha toka fanapahan-kevitra maniditsidina trano noraisina ho hiatrany Serge Zavamahova. Isan'ny miantoka ny fanarenana ity kompani ity ny fampiroboroboana ny fizahantany eto amintsika ho ny fanazavany. Ny antsiprian'izay hatrany. 20 tapitrisa dolara no voalaza fatrosa ny Air Madagascar. Nozaraina tamin'ny Air Austral rehefa nanaiky ara-iasa amin'ny Air Madagascar io trosa io. Nindra mbola 40 tapitrisa dolara tany amin'ny Deutsche Bank any Allemagne ny Air Madagascar ny volana Desambra 2024 ary nisy antoky ny fanjakana malagasy izany findramam-bola izany. Ny taherim-bola mpanjakana arak'izany no miantoka raha toka tsy voaloy io vola io. Izany no isan'ny fototry ny olana ka namadiana ny Air Madagascar ho Madagascar Airlines izay efa manomboka mitsilopolopo koa ankehitriny hoy ny fanazavana. Ny mahagaga nefa dia tsy mbola ireo firenena betsaka mpizahatany toy ny firenena aziatika sy Amerika avaratra no mamaika ny fanjakana anokafana sidina fa ireo firenena hafa hoy ny fanazavana. Dia ny 40 tapitrisa ampiny ny ndranony Air Austral satria io zany trosa hoe tokony Air Austral manefa azy dia ny ndranony Air Austral io tombo-knaps 40 tapitrisa dolara zany nalainy tombo-knaps. Rehefa avy eo taty aoriana hoe nilaza indray Air Austral hoe hiala ao amin'ny Air Madagascar. Rehefa hiala tao amin'ny Madagascar izy dia le trosa io le 40 tapitrisa dolara zay nalainy zareo tao amin'ny nindraminy zareo tao amin'ny knaps malagasy no consolidé natao amin'ny capitaliny Air Madagascar. Dia iny nanome fito amin'ny 700 ny parany capital atao amin'ny Air Madagascar. Dia ny tonga dia niala maina fotsiny zany Air Austral fa nilazainy hoe efa ao amin'ny Air Madagascar ozy ny trosanareo dia nareo zany tompony Air Madagascar fito amin'ny 700. Alatra ny anaran'izany aloha amin'ny ankapobeny satria vol col blanc zany ahoana moa ny Air Madagascar mitrosa any ivelany ahoana ry zareo aty amin'ny knaps mitrosa dia rehefa avy eo tsy hoahany fotsiny le trosa. Ny politikatsika koa tsika avy eo mba manao étude mipetraka tsara alohantsika manapa-kevitra ohatra zao fa maninona moa tsy mivôly direct avy any Amérique du Nord na avy any Asie no mamay amin'ny fitondrantsika fa vol direct avy ato Qatar sy avy ato Dubaï arazadino fa Dubaï ny plaque tournante ny volamena africaine en termes de zany hoe rapport officiel rehetrarehetra misy an'izany jerevonareo fa misy rapport ny banque mondiale misy rapport samihafa milaza fa plaque tournante ny resaka trafikana volamena ao Dubaï. Ankoatra ny tsy fahaiza mandamina dia isan'ny olana ho an'ny firenentsika ihany koa ny tsy fahaizana manapa-kevitra momba ny sidina ho an'ny fizahantany ho hiatrany Serge Zavamahova. Eo amin'izay pejy vaovaon'ny toe-karena sy ny sosialy izay hatrany raha tsy voky ny vahoaka tsy afaka hampandroso firenena isika mila ampiakarina aloha ny farim-piainan'ny tsirairay vao afaka androso ny firenena ho nisy olo-mavahoaka feno raha lambo manana ny vahina nefa no mifehy toe-karena eto amintsika ka vao maika mampiraviravitana ny malagasy izany. Ny antsiprian'izay nanenjehana ny filoha teo aloha marikaraha valomanana fony izy teo amin'ny fitondrana ny hoe manao ampimamba ary ny feny toe-karena teto Madagasikara. Orinasa malagasy maro anefa nonatsangany tamin'ny fotoam-pitondrany ary vahoaka analikisa no afaka niasa sy ny velona araka ny tokony ho izy tamin'izany fotoan'izany. Ny sakafo ara-dalàna ny malagasy tamin'ny ankapobeny satria voafeny vidim-piainana afaka niasa ka namokatra ihany koa ny akamarony. Amin'izao fotoan'izao
Ny mifanohatra amin'izany ny zava-misy ho nisy olom-bahoaka fetra lamomana. Raha tsy ny vahoaka aloha mivoky tsy handroso ny firenena. Ahoana moa ny ampandroso firenena vahoaka reraka ohatr'izao no entinao ampandroso firenena, mila ampiakarina aloha ny farim-pianan'ny olona zay vao afaka handroso ny firenena. Fa tsisy firenena mandroso amin'ny olona osy zany, tsy ho possible mihitsy zany. Ny orinasa potika daholo ny orinasa malagasy amin'izao fotoana izao. Tena potika. Raha misy ny orinasa mba velona amin'izao sisa dia orinasa vahiny. Manino isika malagasy no tsy mahay mirahina, tena manandratra an'izay mamalagasy antsika izay amin'ny fandrarahana eto Madagasikara. Fa ireo vahiny no tena misehatra betsaka kokoa amin'ny fandrarana. Ka anika manao izay tiany atao izy satria ianao tsy afaka eo foana fanira mipetraka foana ilay magasy anao na tianao na tsy tianao amin'ireny fitantanana orinasa ireny. Ny vahiny tsy maintsy hitady ny tombotsoany ary na tiantsika koa na tsy tiantsika izay foana ny toe-tsain'ny olona ny azy aloha vao ny ianao. Raha sehoseho sy aitraitra dia hain'izao fitonana izao, fa raha ny fanatanterahana asa dia aotra hoy ity solomavamahoaka ity. Lafim-bava manodidina ny fanabeazana kosa indray, isan'ireo sanga ny fampianarana sy ny fanabeazana malagasy ary tsy nanana olana teo amin'ny sehatra iraisany pirenena ny mpianatra tany aloha. Apotehana nefa io sehatra io ankehitriny ka tsy mahagaga raha milentika ny firenena satria ireo tanora antenaina hosolofo hitondra avo ny firenena no fa tsy omena lanja intsony ho ireo mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Hiavitra Solondrabe sy Mola Avatsara. Tafidina ambany dia ambany ny letan'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Porofiny izany ny fitarainana samihafa na eny amin'ny ambaratonga fototra na eny amin'ny anjerimanontolo. Tsy voajery na ireo mpampianatra na ireo mpianatra satria manao toevakana ny fitakiana. Ny koizana nefa ny malagasy hatramin'izay raha ty amin'ny kontinanta afrikanina. Takona tanteraka nefa izany ankehitriny ary mafy ny sivana ho an'ireo tianao fianarana any ivelany noho ny tsy fanomezan-danja ireo sehatra ireo. Fa manana baka avy aty Madagasikara anao dia zay université ny Frantsa idiranao rehetra tonga dia tafiditra anao tsisy ambambagna. Zany ny henanay zany. Tsisy hoe ka za andeha hianatra any an-dafika anao fianarana sahala amin'izao dia tsy tafiditra amin'ny sekoly tsisy an'izany. Aizantsika zao zay ene rehefa mitara zany sahala amin'ny tantara lainga amin'ny tantara vandy. Oka tokony mba hieritreritra malagasy. Za fampianarana Madagasikara zany ne nataon'ny afrikanina tahaka zany taloha ny afrikanina fantatro tsara fa nandefa ny zanany nianatra taty. Zay le tiriko foana hoe tsy maninona fa mety daholo za moa tsy efa miteny zany nareo foana tsy maninona fa mety daholo ny zavatra efa hita fa tsy mety zao dia tsy maninona fa mety. Ny fandokoana sekoly sy ireo fampanantenana amin'ny resaka manara-penitra ny vahaolan'ny fitondrana. Tsy manana herijika anarenana ireo sehatra ireo noho izany ny fanjakana mijoro hoy ny mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Izany anefa dia mipaka mivantana amin'ny fampahantrana sy ny fanimbanan'ny firenena. Satria ireo taranaka izay beazina amin'izao fotoana izao ny aina tsoatsy dia miletika ilay firenena mimiletika anetsika izao mimiletika ny firenena noho ny tsy fananany mpitondra an'izay vision izay hoe tohinina izay le atao hoe projet de société, tohinina ny fiarahamonina tiana iaina na tsoatsy ka mola volanan'ilay ataotsy hoe future génération iaina amin'izany atsoatsy. Zay no tokony ataony fitondrana nefa tsy manana an'izany ny fitondrana hoe le aitraitra fotsiny le kideradera fotsiny le manaitaitra fotsiny zany mba programme ny ariazadiny fa izy raha teo dia olona frantsay iaro ny tombontsoa frantsay any no nambentrahan'ny frantsay azy eo fa tsy tsinjo no avin'ny malagasy ny taranaka malagasy zany aiza mandrevy an'izany tsika. Misy olana goavana ny sehatra ny fanabeazana sy ny fampianarana raha ny eo anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao no jerena. Manjaka ny adalahy samihafa, mora rebirebena ny rehetra ka lasa entin'ny mpanao politika amin'izay tiany hanaovana azy. Tonga tamin'ilay tenin'ilay sonomanam-pahendrena raha niresaka tamin'ny amperora izay nilaza fa raha tiana hosimbaina ny firenena iray dia ny rafim-pampianarana ao amin'ny nompotrehina voalohany avy eo ampanjakaina amin'ny antanatohatra rehetra ny kolikoly. Efa tsy lavitra izany isika misotra makany amin'ny fahasimbana tanteraka isika amin'izao fotoana izao raha tsy mandray andraikitra ny rehetra.
fa miantso vonjy amin'ireo tompona ndraikitra voakasika ireo mpianatra monina eny amin'ny cité resto Akatsoay manoloana ny faratsiny fototra fitrasampidiovana eny an-toerana miala vola am-paosy ireo mpianatra namboarana ny simba. Ny tompona ndraikitra kosa tsy mahavaolana na efa nampafantarina azy ireo aza izany olana izany. Ando miaratiana sy ny aritanjo mivoaka miparitaka amin'ireo lalantsara sy efitran'ny mpianatra ny maloto avy amin'ny lavapiringa ampiasain'ireo mpianatra ety amin'ny cité resto Ankatso voalohany. Tsy laitra iainana ny fofona maimbo ateraka izany ary metraka mivantana amin'ny fahasalaman'ireo mpianatra. Ny fanarana hatramin'izay fa atao vidange isan-taona ny toeram-pivoahana. Niova nefa ny tompon'andraikitra taty aoriana ka tsy nitoy ny asa. Efa nisy ny taratasy fampahafantarana natao tamin'ny tompon'andraikitry ny Croix manoloana ny zava-misy saingy tsy nisy vahaolana hatramin'izao. Ny vola hofatrany mitetina valorivo sy R1,000 isan-taona nefa tsy maintsy alohan'ny mpianatra. Nilaza ireo mpianatra fa tsy andoha ivolo intsony raha tsy misy ny fanamboarana. Tia resia efa tamin'ny 7 martsa 2024 izany hoe fa ela tompoko izany. Saiko hoe raha any aminareo ve tantonareo izany fofona izany. Izay mpianatra miaina ety amin'ny cité universitaire tsy tantonay tompoko izany tompo ka miangavy izahay ho anareo indrindrandrindra mitodika aminao Andriamatoa Taliany Croix. Maninona tompoko no alaina ny hofatranay isan-taona nefa ny tsisy taberina ndraikitra ety aminay mpianatra amin'ny cité universitaire. Miangavy nareo izay zay efa nanontany olona manao ny vidange io. Matoa mpianatra afaka manao an'io izany hoe tsisy dikany aminareo tompona andraikitra ny anao an'io tompoko fa aza mba helikilika ilay andraikitra. Ka eto izay dia miteny ary manazava indrindra ary manamafy fa tsy andony renouvellement na isan-taona izay atao amin'ny bloc resto raha tsy vita vidange-na io. Nanao tsy papaika ireo mpianatra manoloana ny zava-misy ka notapenana ny aération. Tranga izay vao maika mitombo ny olana saingy izay ny vahaolana hitan'izy ireo analefana ny fofona mivoaka. Ankoatra io, mbola ny mpianatra ihany koa no manamboatra ireo toeram-pidiovana. Azo ny hoarafitra fonosina jiafotsy sy gony arakaraka ny vola voaanginy eo am-pelantanana. Tsy misy raha toy ny fanampiana na nisy aza ny fangatahana nataon'ny mpianatra. Izay mpianatra foana hatreto manao cotisation na hatramin'ny tio mitondra maloto avy eo amin'ny WC izay mpianatra tompoko nandefa taratasy izay momba an'io. Nisy fotoana izay efa niteny hoe toy ny vola voaanginy mpianatra fa mba hampio reto tompoko fa tsy nanao ianareo fa izay nitady mba hahafahanay satria izay miaina amin'ilay izy aloha. Fa raha tsy izany dia ho andeha any amin'ny Croix izay dia ho any daholo ny andeha hamonjy WC. Saiko hoe mety aminareo ve izany. Nisy fotoana izay nanao dosy tompoko efa simba daholo nanao dosy izay mpianatra mba nanao fa nangataka fanampiana tsisy tompoko na dia iray taminareo tompona andraikitra mba namaly ny fanampianay fa volanay avy ety paosinay mpianatra no nanaovana izany dosy izany. Ka noho izany dosy 3 fotsiny vitanay raha amin'ny party avery ambadika ery dia ny ato ambany dosy 2. Eritrereto amin'izany tsy maharaka ilay izy filaharana be tompoko. Ny ato moa dia nizana namboarimboarina teo mba hafana idio. Misy efitra 7 ety amin'ny cité resto Ankatso voalohany. Mpianatra 3 farafakely no miray efitrano. Ity no anisan'ny cité be mpianatra indrindra eto Antananarivo. Ny fototra fitrasa tsy maharaka, tsy masehaka ny famaroan'ny mpianatra. Ny fikojana ireo fitaovana sy trano ankoa tsy misy. Manahy ireo mpianatra indrindra makasika ny herinaratra izay tsy takabidy kanefa mety hitera-doza raha tsy misy ny fanavaozana. Fanairana ihany no ataon'ny mpianatra izay miandro vahaolana maritra izy ireo. Satria fantatra rehetra tsara fa ato amin'ny bloc resto daholo tompoko ny sorsa ny jiro rehetrarehetra na makany Ankatso 2 indrindrandrindra ety amin'ny faritra cité universitaire na Ankatso 2 zany na eny na dia mandeha makany amin'ny Ambompo iny tompoko dia aty amin'ny bloc resto daholo ato aminay ato. Fantatra rehetra tsara zany tompoko. Nefa miangavy nisy fotoana izay nangataka efa niteny hoe teo volanay mpianatra mba hovaina ny filanay tsy zakanay ilay izy satria tena mandeha amina tapitrisa ilay vola satria efa niantso teknisanay ahoana fanamboarana an'io mila fila ohatra zao nareo nefa ilay izy tena lafo aminay mpianatra zanak'olona sahirana daholo matoa mipetraka amina cité universitaire zany ka miandrandra nareo mpitondra fanjakana tompona andraikitra isan'isany mba handray ny andraiky ny tsirairay satria mijaly izahay nareo misy fotoana dia mba miteny aminay mila filaminana ara-tsosialy ety zay tompoko matoa zay tsy nandeha ny grevy mitady filaminana ara-tsosialy fa eto fanairana nareo tompona andraikitra isa-tsokajiny misy antony ilay izy matoa nataonay atao faritra misy anay bloc resto ihany. Fandraisana andraikitra faranjaina na rimaritra no takiany mpianatra tsy tara ny fahavoazana efa misy ety an-toerana.
Vavaon'ny fampianarana hikatona ny zoma 12 martsa ho avy izao fa ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinam-panjakana voalohany na ny CPE mbola manana 3 andro arak'izany aniray aman-dreny sy amenona sy anatirana ireo antota-taratasy rehetra ilaina amin'izany. Nanamafy teo ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa tsy misy fandraisana antota-taratasy intsony ao arian'io fa daty voatondro io. Andomiaratina sy Aniary Tanjona. Manana tramin'ny zoma izao ny ray aman-dreny anoratra ny anarany zanany ho an'ny certificat d'études primaires élémentaires na CEPE izay efa nanomboka tamin'ny 12 janoary 2022 lasa teo. Efa misy ireo sekoly na vita zato isan-jato ny fisoratana anarana. Na izany na tsy izany, tsy tokony hovariana ny ray aman-dreny hafanjana ny erika ny fanadinana ampitoniana sy anaty fanarandalana. Ankoatra, mila fifantohana betsaka ny ankizy manoloana ireo tranga sy savorivoreny amin'ny fiarahamonina ka hisiakony amin'ny fanadinana. Hita hoe efa mipetrapetraka daholo raha izay nataon'ny mpampianatra sy ny sekoly fandaminana samihafa. Ny indro kely fotsiny izany izao mampanahy dia zava-misy any amin'ny fiarahamonina toy ny hoe alajaza, le resaka biby teo aloha teo. Reny izany mora mampiala izay zavatra efa atao anatin'ny sain'ny ankizy reny dia manala ilay fifantohany ihany koa dia natao moa izany amin'ny mampampianatra dia mamerina mandrakariva, mamerina ilay ankizy ho amin'ny fifantohana, ho amin'ny fahavonona hiatrika an'izay fanadinana. Tranga mampalahelo eo amin'ny sekoly ankehitriny ny famarona n'ireo ankizy mitsoaka andaharana, vokatry ny tsy fisiany no enti-manana amin'ny fanefana ny saram-pianarana, ara-potoana sy ara-dalàna, na misy aza ny fifampirarahana amin'ny sekoly. Ho an'ity sekoly nanaovana fanajy adiny ity, misy ankizy iray isaky ny kilasy tsy niverina intsony taorian'ny fialan-tsasatra noho ny resaka saram-pianarana. Raha ny olona izay tsy eritreretina raha hoe tsy hahefa ny saram-pianarana dia tena hita mihitsy hoe tena miatrika fahasahiranana lalina. Fa ny sekoly moa izany mizaka mivokana izany satria efa mandeha ilay tao am-pianarana, ny tena te hanana vokatra tsara dia miesaka izany manao fifanarahana arak'izay azo atao amin'ireo ray aman-dreny mba tsy hatapaka fianaran'ny ankizy sy mba hoe ahafahan'ilay ankizy tena miatrika an'ilay examen izany. Tena misy mihitsy izany hoe ilay ankizy hiatrika fanadinana ara-panjakana aloha tsy misy izay fa dia any amin'ilay kilasy intermédiaire izany tena be dia be no hoe mety misy hoe ray roa isaky ny kilasy tena tsy miverina tsy mivokatra izay saram-pianarana satria na izany na tsy izany atao loha alarana trano ireo ankizy mpanala fanadinana, tsy atao atsirambina ihany koa ireo kilasy intermédiaire. Anatin'ny famerenana ireo mpianatra amin'izao 3 volana tsy hahatongavan'ny fanadinana izao. Misy ihany koa ny fanadinana isan-kerinandro anomanantena sy izarana ny ankizy. Tsy aivina, ny 10 Jona 2022 ny fanadinam-panjakana CEPE. Ho an'ny BEPC kosa, tamin'ny 5 Febroary no nisokatra ny fisoratana anarana ary farana ny 5 Aprily 2022. Anomboka ny 1 Jolay hatramin'ny 4 Jolay 2022 ny BEPC manerana ny nosy. Ho an'ny baccalauréat kosa tamin'ny 13 Febroary 2022 no nisokatra ny fisoratana anarana ary mifarana amin'ny 9 Aprily 2022. Anomboka ny 12 Jolay hatramin'ny 4 Jolay ny andiany voalohany amin'ny baccalauréat ary ny 7 Jolay hatramin'ny 2 Aogositra 2022 ny andiany faharoa. Lafimbava manodidina ny fifidianana kosa indray, mila mafisina ny fanentanana ataon'ny Voamira Mahaleo Tena amsana ny fifidianana ho an'ny olom-pirenena isoratra anarana sy hiditra anaty lisam-pifidianana ho ny solombam-bahoaka fetra laminjafo-mololona voafidy sy atetsy amin'ny boriboritany fahadimy. Tsikaritra nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny maraina teo fa malaina ny olona noho ny tsy fampian'izay fanentanana izay. Fokotany telo ahitana ponina be mpifidy indrindra ao anatin'ity boriboritany ity noho safidiana androany ananaovana izay fanentanana izay. Avitra solona be simbola avatsara. Tsy kobaka mava fa midina ifotony avy hatrany manentana ny olom-pirenena namarina ny anarany anatin'ny lisam-pifidianana ny solombam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny anaran'ny Antokotiko Madagasikara etsy amin'ny boriboritany fahadimy. Ny fokontany Indray Soro sy Tsaraonenana nandehanana ny maraina teo. Misy amin'ireo ny entanina no malaina noho ny antony samihafa raha ho an'ny tety Indray Soro izay ahitana birao fandatsaham-bato 12. Tsika miantso mivantana be hoe fa manino zay tsy taty fitinana hoe profy mitakela satria le toromarika raha ndray tsy tena tafitana amin'ilay isa-pokotany fa ohatran'izay tian'ilay
tobita fokotantenenina rehefa tonga ny olona ray afatavatra mbara mipita fokotany ray no afatavatra mbara ohatrantena zany hoe fito mianaka nareo ainao reteny mianaka nareo teo aloha zao indroy mifidy te tompoko dia tamin'ny présidence afarany teo a sy am'izao a tsy ohatrony ny anarako mahagaga mihitsy raha antany zareo nefa dia tsy mahita valy fa vérification ihany no azo atao fa tsy afaka hoe inona no azo atao ndray dia ohatrany gadra sy ny maty zany mitovy aminay zao ny tenanay tompo matsiary tena maty antoka mihitsy satria tsy afaka mifidy le tompona ndraikitra nivony fokotany hoe tsy manoro hoe zao tsy manoro izy tena malahelo mihitsy satria njary ohatrany tsy mananjoa zany nefa dia olona tokony hifidy olona ray iny tamin'ny 16 novembre izy atao alohan'izay rehefa nijerena ny anarany dia tao anaty lista ara-dalàna izy fa iny nefa izy hoverina teo tsika androany tsy hita izy zavatra faharoa koa manaraka salina momba anazy ao dia hitako hoe niova aloha ataoko fa mety tsy dia mampanino fa hita tao ihany ny anarany ny akoatran'izay dia hoe eo amin'ny fomba fiasan'ny fokotany zany no izaho mahita hoe mety lesoka na tonga ny reny zavatra ireny satria raha ohatra ka mba natao marina satria zay efa nisan'ny nangataka hoe apetao petadindrina mba hitsonany olona hoe fa tonga ny ralina hitanina ny olona hijery ny anarany ao anaty lisy mpifidianana ka nefa raha nijery ohatra ny tsy nisy an'izay dia eraky ny tanàna zany ilaza ny solombavim-bahoaka fa maro ny aiay amin'ny trangan-javatra toy izao mila hitarina ny fahafahana manamarina sy mijery ny anarany eny anivon'ny fokotany ary mila amafisina ihany koa ny fanentanana samihafa raha ny olona vitsivitsy ny arahanay nahita tena tsena teo raha nanetany izay ny mba anarahany anay sy nitomanay azy ho an'ny fokotany dia nanao hoe raha fito mianaka izahay dia roa ihany nitafiditra ao ny ray aman-dreny torak'izany koa nisy ray aman-dreny anankiray hoe raha efa mianaka izay ny ao dia izay ray aman-dreny tsy ao fa ny ankizy ao daholy dia izay zavatra zay mihitsy ny mampametra-panontaniana hoe la izy ve eo ny maha-olombelona mety ho latsaka tsinahy fa misy zavatra hafa ihany koa ohatra mampametra-panontany ao anatin'izay hoe sanatry mivava ve sao dia mety olona tsy miara-dia amin'izao sy zao dia fananina naniliana na tsy nametrahana ny anarany tao zay mampametra-panontany ka iatsona ny tompona andraikitra indrindra ny ao anivon'ny seny ny sao dia tokony mbola nitarana ny fotoana fa fahafahana manamarina fa mahita izay fa tsy dia ampy ny fanetanana niezaka nanao ny atoko misy anay niezaka nanentany izay amin'ny mahasolom-bavamboaka ho an'ny tety amin'ny fokotany tsara honenina kosa indray izay ahitana barao fandatsaham-bato 13 dia ny enina oraika amin'ny 27 raha toka manodidina ny 7 ireo mpifidy voasoratra natao anatin'ny lisy mpifidianana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena zato mahery kosa ireo tonga nitondran'ny karapanondrany mikasa hiditra ao anatin'ny lisitra ary raisina hatramin'ny rampitso 20 martsa araka ny fanazavana manamarina aloha dia zay latsaka dia mandeha afatokopety aminay dia efa misy fisy fenona dia zay le hoe alefa rapitso samihafa zany le toromarika ka nandeha misoratra zay io dia ny sasany zao miteny hoe tsy afaka misoratra tsony fa manamarina fotsiny zay le toromarika ihany indray tsy mazaza le senina indray tsy voaray andriany fokotany tsara zay fotsiny hoe fahany mitondra fanentanana to zao misy voafeno taona dia efa tana hoe ralina dia hoe vaovao raisy dia atikany amin'ny fisy mitondra karapanondro fotsiny zany dia efa mety rehetra ka latsaka ny anarany fotokopiana karatra mety zay basy le ilana verification mbola rectifieny efa diso na voaloha tena vaina dia mbola diso indray tonga le izy dia diso indray zany izy tao nitoto amin'ny fokotany soavy masoandro izay misy barao fandatsaham-bato 20 ny fanentanana sy ny fanamarinana ny anarana ny ariva teo ny arahana trany tamin'ireo mpikambana eny fotony no tarihan'ny solombavim-boaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara amin'ny boribory tany fahadimy hatrany ireo fokotany ireo no isan'ny be mpifidy indrindra ao anatin'ity boribory tany ity ka nitondrana izay fanentanana izay araka ny fanaon'ny antokotiko Madagasikara hatrany fa mampametra-panontaniana ny toromarika omena ireo fa fokotany eto andrenivohitra amin'ny fanaramaso ny lisy mpifidianana miverina indray mantsy anitsy fahafahany mpanao gazety Makassar sy feo eny anivon'ny fokotany amin'ny
fanentanana ny olom-pirenena hiditra sy anamarina ny anarany ao anatin'ny lisym-pifidianana. Tsy mahagaga raha malaina ny olom-pirenena amin'ny fisoratana anarana sy ny fanamarinana ny anarany ho ny solomam-bahoaka karahalamijafombolona fetra satria manana ny samy manana ny toromarika azony ireo sefy bokotany. Avitra solona be sy mbola avatsara. Raha nandeha araka ny tokony ho izy ny fakana horonan-tsary sy feo tamin'ny fanentanana tetsy amin'ny fokotany tsara honenana ny arana tamin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito tao amin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara amin'ny boribory tany fadimy. Ny latsaka kosa ny didy avy amin'ny lehiben'ny distrika ho an'ny tetsy amin'ny fokotany Andraisoro araka ny nambaran'ny sefy fokotany Lefitra. Tsy afaka nanantanteraka ny asa araka ny tokony ho izy toy ny tany amin'ny fokotany sasany amin'ny fanampiana ny fanentanana nataon'ny solombavam-bahoaka araka izany izahay. Tsy nisy anefa ny fanazavana amin'ny fandrarana makasary rehefa nantaniana ireo tompona andraikitra. Mitovy hoe ny toromarika omeniny any anivon'ny ministera mihitsy na ny seni ny amin'ilay hoe tsy azo alaina sary. Inona moa ny antony tsy azo angalana sary raha toa ka hoe raha mba mahita n'iny maro be manamarina ny anarany ny mpijery hainao manjery dia mety mba hampazoto azy zay. Fa raha ohatra ka tenenina fotsiny hoe tsy azo alaina sary raha fa tsy misy antony mitombona zay le teneniko hoe le toromarika tsy mitovy le antony andrarana tsy mitombona dia tsy mahagaga raha tsy tonga le vahoaka. Raha tsy aivina dia tranga efa nisy ny toy izao tamin'ny fifidianana filoham-pirenena rehefa mitatitra ireo tsy fahatomombanana samihafa ny mpanao gazety. Nisy mihitsy ireo fokotany no tsy mahazo mandray mpanao gazety araka ny baiko samihafa voarain'izy. Pejin'ny politika famoronana distrika Vavao fampitomboana anisan'ny solombavam-bahoaka ho 320 santionany amin'ny kajany mpitondra hibodona seza Tsitsimbazaza izany ho ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Dulaire Etoniana nandritra ny fanarana dinika omaly. Rariny raha mijoro avokoa ny herivelona rehetra amin'izao miantso ny isian'ny fifidianana madio. Mila mijoro noho izany ny rehetra mba andresena ireo kajikajy samihafa ireo ho ny fanazavany. Yavitra solindray be sy mbola avatsara. Mitoy ny ady sisika ataon'ny mpanao politika sy ny firaisan'ny mompirenena ary ny mpamatsy vola mba hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara eto Madagasikara. Efa ny taona 2024 no nandroso hevitra amin'ny fanatsarana ny fifidianana izay ifandimby ny rehetra fa ny hainon'ny fitondram-panjakana fotsiny. Manatona nefa ny datim-pifidianana manakaiky vahoaka mitady ny hevitra rehetra ny mpitondra azona ny maro anisy eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Betsaka ireo kajikajy politika hitadiavana seza ohatra amin'izany ny fampiakarana ny antoka ho 20 tapitrisa ariary endrika faniliana ireo manan-kevitra ampandroso ny firenena kanefa kakana amin'ny resabola. Inona nahatonga ny affectation ana préfet chef de district isaky ny larbi zao dia saika ahitatsika azadiny fa reny préfet de police sy reny chef de district tsatra ny affectation nde ataoko hoe abusive reny dia saika district zay nahazahoany zareo vato ambany nandritry ny élection présidentielle. Inona mahatonga ny zareo ankatoko ny élection zao dia mbola manangana district. Tsika mandala foana hoe tokony hisy égalité de chance. Ahoana moa no ananany candidat avy aty amin'ny parti opposant an'izany chance zany raha toka efa ampotry ny fifidianana atsika vo anangana district nefa tsy niomana amin'izany izy. Inona mahatonga ny fitondram-panjakana taty amin'ny ora farany vo nanambara ny tena isan'ireo solombavam-bahoaka eny anivon'ny Assemblée nationale. Ary mbola misy ara conseil de gouvernement amin'ny alala ministère ny intérieur misy hoe modalité resa constitution na dossier ngamany zay candidat zay vo navoaka tamin'ny talata lasa teo ngamany zay namoaniko conseil de gouvernement zay zavatra zay. Ke zay zany eo am'le taratasy zay ilainy solombavam-bahoaka ngambany raha tsy diso za zay no mbola ho faritana any mandeha. Zany de efa zavatra efa tsy dans le cadre ny fanatsarana ny processus électoral zany. Ny tombontsoany rehetra ny katsahina mila mangarahara ny fikarakarana ny fifidianana mba ho tena safidim-bahoaka no ajaina sy omena toerana mandritra izany. Rariny raha mampiakampio ny rehetra endrika nanehoan'ny mpamatsy vola izany ny tsy nandrotsahan'ny fanampiana intsony anatin'ny basket fond. Ka izay zavatra zay zany no mampanahy ny communauté internationale ray, ny société civile ray, fa indrindra ny antoko politika. Satria
tsy ao anatiny fangaraharana tanteraka no anaovana le fifidianana satria ny objectif atsika teo dia ahoana fomba hanatsarana nylay processus électoral zay fay hitantsika tany amin'ny présidentielle zany tokony hatsaraina aty amin'ny élection législative sy communale. Tsy hipetraka mihitsy ny tanitandalana sy ny fitantanana mangarahara raha mbola mitoy ny paikady fitadiavana tombontsoa ho an'ny tena manokana. Mila mailo ny rehetra ary tompona andraikitra voalohany amin'ny fanomezana lesona ireo mpanao politika amin'ny tsy fandraisana ireo karazana fanambazana samihafa mialohan'ny fifidianana. Ny fandraisana anjara feno amin'ny fandrotsaham-bato, ny fanaraha-maso ireo voka-pifidianana sy ny fanoherana ny tsirariny no adidy-goavana tokony raisin'ny olom-pirenena tsirairay avy, azona manaisotra ireo mpanao tantely afa-drakitra ny harem-pirenena sy ny mpampahatra vahoaka. Fa misedra fahasahiranana amin'ny lafin-javatra maro any ponina ao Analamnomby commune Vohimena district Anaparavaravolo amin'izao fotoana izao. Namaly ny etaetan'ireo ponina any an-toerana moa nisy olom-bahoaka Rabekijana sy Lofery. Niry Andrianarivony sy Ambesambatana zaka. Velotaraina amin'izao fotoana izao ny ponina any Analamnomby fa efa 5 taona izao tsy nisy rano ary miaina ao anatin'ny fahasahirana tanteraka ry zareo vahoaka any an-toerana. Efa ela ve nareo no nijaly rano? Ela be misy zay mijaly rano. Nove folo taona pomponay tapaka tsisy rano zay dimanjatin'ny rebdo. Akoatr'izay ina koa zavatra manahirana anareo ty anareo? Ohatra igny mafy zay teny amin'izany. Ary manakory ny fivelomana? Sahirana zay hitanao zay malotoloto re tsy nitaza-potsiny mifanamaly ny etaetan'ny ponina avy eo anivony ity fokontany Analamnomby commune Vohimena ity ny sombam-bahoaka Rabekijana sy Lofery ny faraparany herinandro lasa teo. Jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy goelaka ho ampiasaina rehefa misy fety na sanatry fahoriana ao an-toerana no natolony tamin'izany. Noararoty ny sombam-bahoaka io fotoana io nanazavana tamin'ny ponina ao an-toerana ny mahakasika ny toetra raha misy eto amin'ny firenena. Fampandrosoana ny tanjony apetrako amintsika rehetrarehetra, tena apetrako amintsika rehetrarehetra. Ity fifidianana ho avy ty dia fifidianana fanavotam-pirenena. Ty vovona firaisakina ty zany no atao ka dia manaiky antsika rehetrarehetra ny tanjony dia analan'ity fahasahirana antsika vahoaka ty mesahirana antsika mijaly tsika ny propagande mbola ho avy fa mbola tsy fotoana propagande zao fa fampahafantarana fotsiny hoe za député Rabekijana sy Lofery no natolotry ny vovona firaisakina ho solombavam-bahoaka aty amin'ny district Anaparavaravolo. No mafisy ny sombam-bahoaka Rabekijana sy Lofery fa fanamby apetraky ny vovonana firaisakina ao anatin'izao fifidianana sombam-bahoaka izao ny anaisotra izao fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao. Fa varavarana misokatra amin'ny fampidirana zava-mahadomelina eto amintsika ny fanafarana entana tsy voara-maso hoy avy amin'ny organe international de contrôle des stupéfiants ambany tatitra ataontsika amin'ireo ratsa mangaika andreo mpiara-monina antoka amin'ny ady atao amin'ny zava-mahadomelina maneran-tany manohana hatrany anefa io fahasapan-draharaha io amin'ny fanomezana fampiofanana sy tantsoroka ara-teknika ho fampiarana ny fifanarahana no soniavany Madagasikara momba ny ady amin'izay fiparitahany zava-mahadomelina izay. Yavitra solondrabe sy mbola avatsara. Tolony iraisan'ny firenena rehetra maneran-tany ny ady amin'ny fiparitahany zava-mahadomelina isan-karazany. Sehatra ifanaraisairan'ireo mpivarotra sy ny mpanjifa ny aterneto no izy aingana sy malalaka. Tsy eto Madagasikara ihany anefa fa maneran-tany dia mampiasa aterneto mba ho fantsona ifaneraserana sy fanakalozana amin'ny fivarotana zava-mahadomelina. Tafiditra ao anatin'ny ady ny fametrahana sy ny fampitaovana ireo toeram-pitsaboana afaka mandray ireo miaina ny voka-dratsy ny fidorohana zava-mahadomelina. Fitaranina voaray tamin'izany ny tsy fahampin'ny fanafody fitsaboana na ilay antsoina hoe psychotrope. Ny taona 2024 noho izany no nanome tolo-kevitra ho an'i Madagasikara ny organe international de contrôle de stupéfiants na ny OICS, tolo-kevitra izay miankina betsaka amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny fampiarana azy. Ny tantsoroka ara-teknika kosa no iarahana amin'ny OICS mba hampahoby ny ady. Ny fanarana recommandation moa efa miezaka Madagasikara efa andala fa ny fanampiana zany iarahana miasa any amin'ny organisme rehetrarehetra. Ny recommandation teo anivo ny fametrahana ireny centre de traitement reny ny fandefasana données indrindrandrindra ny données tena voarainay dia eo amin'ny données na fanafody fa ny resaka illicite zany mbola efa miezaka Madagasikara fa mbola tsy feny.
manamora ny fampidirana ireo karazana zava-mahadomelona ny fahalalan'ny fanafarana entana ho an'ireo orinasa afakabo araka ny tatitra trany. Tsy isika eto Madagasikara ihany fa manana olana iraisana ny firenena afrikana rehetra amin'ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona. Anton'izany ny lafiny ara-toe-karena sy ny politika raha ny fanazavana. Kely ny tatitra sy ny angomaovao mifandraika amin'ny fidorohana omeny Madagasikara ka mampanany sarotra ny famolavolana ny paikady. Anisan'ny tanjona présenter ary lancer eto Madagasikara les rapports mba ahafahantsika eto Madagasikara mahafantatra bebe kokoa ahoana tokoa moa zany ny situationtsika par rapport amin'ny drone. Raha ny hitantsika toa dia tena kely dia kely ny données tonga au niveau international dia mbola manentana zany ny OICS manentana ny gouvernement amin'izay fandefasana izay données izay ahafahana manao ny appui teknika rehetra. Ny tanjona ny OICS moa dia hoe disponible ny produits sous contrôle international ho appliquer ny convention izay ihany ny tanjona dia manampy izay par rapport amin'ireo firenena 370 no nanaosiny ny fifanarahana amin'ny ady teo amin'ny zava-mahadomelona ka isan'izany i Madagasikara. Iraisana noho izany ny tanjona amin'ny fandringanana ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona izay fahavalogoavana amin'ny famotehana ny tanora. Ny ao Natsetsandraro ny OICS sy ireo mpiara-monantoka amin'ity ady ity nanehoana ny tatitra mikasika ireo fitarainana mifandraika amin'ny zava-mahadomelona. Aorian'ny hetsika dia hitondra io tatitra eo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba ampiarana ny tolo-kevitra araka ny fahafahan'ny firenena malagasy. Amaranantsika ny fampalalam-bavao toy ny mahazatra ny maresaka iraisan'ny pirenena. Anidina Andalambe nanao fihetsiketsehana androany ny sendika ny mpiasam-panjakana tao Frantsa. Takin'izy ireo ny ampiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana any an-toerana. Ankilana nefa mbola tsy vonona ny amaly io fitakian'ny mpiasam-panjakana io ny fitondrana frantsay. Sary ny Tahirnena. Mifanenjana antady eo amin'ny gouvernemanta frantsay sy ny mpiasam-panjakana any an-toerana amin'izao fotoan'izao. Androany, niantso ireo mpiasam-panjakana manodidina ny 7 tapitrisa hanao fihetsiketsehana sy idina Andalambe ho fitakiana ny fampiakarana ny karaman'izy ireo ny sendikan'ny mpiasam-panjakana ao Frantsa. Efa nolavan'ny fitonana frantsay noho ny antony arabola ity fangatahana fampiakarana ny maro karaman'ireo mpiasam-panjakana frantsay ity. Hatreto, tsy nisy fiakarany tony tamin'ny taondasa ny karaman'ireo mpiasam-panjakana ao Frantsa ka izany indrindra no antony izao fitakiana izao. Ankilany, nilaza ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny asa ao Frantsa fa efa namokatra ny amin'ny 440 miliara euro ny fanjakana frantsay tamin'ny taona 2024 na ahafahana nanome tantsoroka ireo mpiasam-panjakana sy ho fanatsarana ny tontolon'ny asa-panjakana ao Frantsa. Raha ny zava-misy, tsy mbola manam-pikasana maly ny fitakian'ireo mpiasam-panjakana araka izany ny ministry ny asa ao Frantsa. Toy ny mahazatra ary dia ny fandaharana ona marina sy ny fandaharana Global News no arainao avy hatrany. Aorian'izao fampalalam-bavao izao. Aorian'izay kosa ny ahoronan-tsarindry amin'izay mitondra ny lohateny hoe April Rain ny tenako mamehy fotoananao amin'ny rampitso indray. Filomarito.